Sud, État unitaire. Ambatsoua, État fédéral. Sofia, État fédéral. Amourmania, État unitaire. Sava, État unitaire. Pangambaran. Ya, volonté nemu zay mangambola tsara tsika jiaby. Zay mitandregny ndraiky magnaraka ity vidéo ty. Fare magnarakaraka zegny zany, ity vidéo ty natao mikasiky ho an'ny région hafa ankoatran'ny faritry Sava. Zegny hoe ty mikasiky ny région Diana na ny région hafa ankoatran'izay. Magnarakaraka zay, de ialagnatsiny moa zegny zahay raha ohatra ka andeha anohitry le vidéo nataony jeune faritry Diana Sava nisy olo-tegna nandeha tagny amin'ny concertation nationale. Zay moa zegny solon-tegnany faritany Sava mianatra amin'ny université d'Antsirana izay nitolo namono tegna tary an-kianja noho ny fitiavagna fagnavozagna ka raha igny zavatra igny zao nataontsika, igny zao ny décision iraisintsika makasiky ny faritry Sava avintsika lavinay tekenay tompoko igny fagnambaragna na décision zay nataontsika tagny amin'ny concertation nationale igny. Ka mangataka zegny zahay niango voanandre niango tsianandre fa état fédéral no matimatesantsika tagny amin'ny fiandohany fitolomagna zay nitakiagna fagnavozagna nataontsika. Ka mangataka ny ampidianagna ndraiky niango voanandre fotoa amin'ny safidy zay nataonandre tamin'igny latsabato tamin'ny concertation nationale des jeunes. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Ok. Spécifiquement au DRGS, monsieur le directeur régional de jeunesse et sport, nous avons une décision de Bokansikayo. Il s'agit de Zenaton Sikayo. En on est l'âge, à Sikan Mandi, so en eau, si n'a rien à ngolo. Pas s'agit de Zabu, en Cameroun, malan état fédéral. Que nous ayons. Mangatka, il décision, ils ont décidé ils voient. Si état unitaire, il a né, ara zahen ni tulung. Zahen a vient de tout en place. Sara Weni, monsieur le directeur à Razing. Oka, il est état niato. Ya, eto manohi resaka zainatoni rala isante wing. Zahay zanaka Sava mianatra eto amin'ny université n'Antsirana magnano fialan-tsigny ho an'ny zainy rehetra agny amin'ny faritry Sava. Raha toa ka io ny décision izay nataonareo, zahay dia mitsipika tanteraka ary tsy magneky igny fanapahan-kevitry izay natao igny satria tsy mifagnaraka amin'ny toe-karena sy toe-piainana ny faritry Sava raha mbola état unitaire no iaignana eto Madagasikara. Ary manao zao fanambaragna zao zahay satria zahay no nitologno ary nisy namanay tato amin'ny université n'Antsirana naty no nitologno izay nataonay taty. Raha igny ny décision izay niraisinareo dia lavinay tanteraka ary mangataka ny hamoagnana igny décision igny fa tsy mety aminay zanaka Sava mianatra eto amin'ny université n'Antsirana. Misaotra tobo. Azovina ireo tanora solon-tegnan'ny faritry Sava nalefa amin'ny concertation agny io ndraiky nasaky namadiky tanàna ny safidy ny état unitaire au lieu de état fédéral. Anareo mazanaka ministre sa izy koa boka anareo zanaka ministre normal anareo izy koa isafidy état unitaire izy satria anareo avantageux. Fa anareo mba olo matinjaly karaha ataonay amin'ny tanàna io ao nefa zegny anareo mba natao hoe ho solon-tegna faritry Sava andeha amin'ny concertation agny état unitaire hediny raha tagnatin'ny lohanareo. Anareo zegny mba nandalo potipotina fianaragna hely.
aminakahy zegny trahison ary maventy koa satria za zio hitanareo zio ty izy koa anao fa boka mifatry sava igny na mifatry DNA anao zegny ampisafidigna état fédéral sa unitaire anao koa fa nisafidy état unitaire io anao tonga de ennemi anao aminakahy za fa tsy mikoragna aminao za fa tsy magnino anao nazovy anao surtout ho anareo zay nianatra mbola nisafidy état unitaire anao amizay mipetraka mifatry DNA ndraiky sava agny la famille jiaby agny velon-tegna tsy manjarinao agny anao mbola misafidy état unitaire tellement anao ennemi aminakahy ennemi za tsy mikoragna aminao feky boko za tsy mifagnaraka aminao feky tsisy hoe ka le tsika samitsika io démocratie io samolo maneho hevitrina tsisy maneho hevitrinany zegny ndraiky hevitrindreo fa anao tokony misafidy état fédéral izy koa anao fa boka mifatry DNA na mifatry sava ary za tegna tsy tiako za maregny atsika mifatry DNA igny na le efa nandeha nagnano concertation igny ka le nagnano nisafidy état unitaire io atsika tsy fagnaraka fe ary ennemi feky atsika zay zegny magnategna résultat bien sûr zay tsy zay ndraiky matoky olonay baka zay mifatry DNA zegny matoky olonay matoky ny olo mandeha misy olo tegna zay amin'ny concertation agny fa tsy agnadiso fanantenagna zahay tsy amadiky zahay fa magagaza fo tegna magagaza tsy lohan'olo araiky fa lohan'olo maromaro misy olo tegna fatry sava de ireo jiaby ny safidy hoe aleo zegny état unitaire ndraiky jaly tsy manjary be amin'ny fatry sava io ndraiky sakinareo zegny mamadiky tanàna mandeha misafidy état unitaire mais quelle honte. Ny concertation nationale des jeunes ny anombohako anazy moa zany fantatsika hoe nisy concertation des jeunes na consolidation amin'ity semaine ty nanomboka omaly izy io efa nisy ny fakan-kevitra tany aloha tany amin'ny régional zany raha ny henoko aloha zany de à peu près 600 sa 700 communes sur 1600 moa zany lafo lova diso kely tsy tadidiko tsara le chiffre de 700 jeunes zany tonga eto Antananarivo anao le consolidation ny zavatra azoko tenenina voalohany de nivoaka teny amin'ny anao manjery tany keo hoe nisy savorovoro tao amin'ny concertation des jeunes satria nisy nandefa le vidéo iny tamin'le resaka état unitaire sy état fédéral ny zavatra azoko ambara aloha zany aty ampiandohana de tokony akalesona ny fanjakana amin'le zavatra misy satria misy andraikitra ny fanjakana le izy aloha zany d'un côté manana ny tsy fahatombombana ny MJS na ny ministère de jeunesse et sport zay nomena proposition d'amélioration moa zareo satria raha tadidinareo zazy felana nisy fotoana niala tao amin'ny comité de pilotage satria tsy nifanaraka le concept sy le méthodologie anaovana an'le concertation zany tamin'izay de ino zany andraikitry ny MJS aloha zany ho azavaiko aminareo hoe inona le andraikitry ny MJS tsy feno tao anatin'le izy de inona koa nefa ny andraikitry les jeunes satria d'un côté misy responsabilité an'le jeunes rehetrarehetra ihany le izy de ny fahatelo za mahita fa misy responsabilité andreo ataoko hoe lehibe sy ny olona mifandray amin'ireo jeunes reo atomboka amin'le resaka MJS le izy nanomboka moa zany le adevitra tao amin'ny volet politique ny maraina de nisy olana ny sono nisy olana matériel tsy nisy vidéo projecteur de fa somary niakatra moa zany ny namana avy any amin'ny faritra hafa hoe maninona zay miorganiser mavita zavatra tsara mandany vola maninona zavatra nikarakarain'ny MJS tsy tomombana ny fitaovana de efa somary nisy frustration zany tao fa mitady hevitra nefa ny tao amin'ny MJS avy eo namindra n'le volet politique tao amin'ny salle hafa de teo amin'izay ny atombohan'le disadisa
nisy expert anankiray zany tao nanazava hoe ohatry ny ahoana zany forme d'état. Rehefa niresaka teo izy de ataoko hoe nanana tendance izy nanazava hoe inona ny problème ny état unitaire. Teo amin'le méthodologie aloha zany le resahako parapport amin'ny MJS. Rehefa niresaka an'izay izy de nanomboka ny tena ny tany amin'ny faritra hoe nareo zany ane efa manomboka nganareo manasisika ty anaty lohanay sa efa misy hevitra efa vita ny hoe tsy maintsy état unitaire le zavatra atao. Teo aloha zany de nanazava le expert hoe za mbola manazava fotsiny fa aveo tsika mijery résolution. De tao anatin'izay amin'izay no somary ny tabataba ny tany amin'ny faritra zany hoe non zay tsy mety an'izany fa andao aloha jerena hoe izavy le faritra ny teny état unitaire de izavy le faritra ny teny état fédéral. Hoe manontany zany zareo aloha jerena mihitsy hoe inona ny tena avy any amin'ny faritra. De nandeha le vidéo hitanareo iny sy le sary voalohany. Le sary voalohany le nisy an'le 12 zany ny faritra nanao hoe état unitaire no fampiresahany zareo tany amin'ny concertation régionale. De 10 no ny resaka hoe état fédéral mety amin'zareo de ny ambony nisy hoe état régional de nisy tsy niteny. Eo aloha zany de fa resahako azavay kely aminareo hoe misy erreur ny approche ny MJS satria nampanaovy ny débat binaire sahady le tanora zany hoe inona ny tianareo état fédéral sa état unitaire au lieu de débat de fond. Rehefa nivoaky ny resaka iny hoe état unitaire mibetsaka de nanomboka ny tabataba le ankizy misafidy état fédéral hoe tsy zany no tsy marina io, tsy zany fa avereno, tsy mety zavatra io fa inona ndray ty resaka état unitaire ty atraminy hoe faritra savara zany nisy ny teny fa maninona nareo sava no iverina amin'ny état unitaire. De eo le resahako hoe nisy méthodologie tsy nety satria efa napetraka tao anatin'le sain'le ankizy zany hoe isafidy izy amin'ny état unitaire sy état fédéral. De nandeha foana le savorisory zany hoe tsy mety aminay io fa aleo azava tsara aloha resaka état unitaire sy état fédéral io. De rehefa vita izay zavatra izay de naverina zany le débat. Naverina le débat état unitaire état fédéral. De mbola nitohitoy savorivory moa zany fa à la fin zany le olona tsy se prononcer hoe inona ny tiny somary nandeha ny pression hoe état fédéral. De inona le erreur ny MJS atao anatin'le izy au lieu de nampanao débat de fond an'le tanora izy efa nampiadevitra sahady hoe inona ny tianareo. Ohatrany hoe teny fotsiny zany le tanora ny anay état fédéral, ny anay état unitaire. Ray aloha zay. Au lieu de miresaka zany le tanora hoe inona marina le fond an'le problème, inona mahatonga an'le l'état fédéral mitaky an'le état fédéral, de inona mahatonga le état unitaire mitazona le état unitaire, de inona ny tokony solution ahafahana mamaha le olana, de lasa ny adevitra fotsiny hoe inona ny tianay. Satria rehefa tena zohina le zavatra voakan'le tanora de mitovitovy ihany le problème. Izy le resaka centralisme aloha zany mila vahanaka, que ce soit état unitaire andesana, que ce soit état fédéral. Misy koa le hoe autonomie de région, manodididina zay foana zany le resaka fa le olana tena olana de ity efa nomena ataoko hoe idée préconçue le tanora avany de misy ohatrany karazany koa hoe tsy maintsy avoakanareo amin'ny concertation io hoe état fédéral ny tena tiany olona. Ohatr'izay zany le objectif an'le izy de tsy nanaiky mihitsy zareo raha tsy hoe résolution état fédéral ny tianay. Kanefa le zavatra tokony avoaka tsy mbola zay fa mbola tsy ny tanora ny tokony isafidy hoe état fédéral sa état unitaire, fa tokony namoaka fotsiny hoe raha état fédéral de tia ny tokony atao, raha état unitaire de tia ny tokony atao. Satria raha antsika malala fa le tena problème de fond de hoe misy accaparement eo mety misy élite côtière na hoe capture régionale zany.
misy mpanao politika rehefa manomboka amin'ny partage an'le izy ihany dia eo zany ahitana hoe misy olona mitady tombontsoa amin'ilay état fédéral, misy olona mitady tombontsoa amin'ilay état unitaire. Fa ahoana ny iarovana an'ilay izy hoe na état fédéral io na état unitaire dia tsy misy le capture régionale na baronnie régionale satria eritrereto hoe état unitaire tsika zao mbola misy olona manjakanjaka tokana any raha état fédéral dia mety tombo zay dia ahoana ny fomba mahanana azy. Le méthodologie zany raha zany mandinika dia tena le débat de fond ahafahana miaro hoe na état fédéral ny tonga eo na état unitaire ny tonga eo dia tsy misy mpanao politika anjakazakany amin'le faritra. Ohatr'izay zany le débat natonga olana tao hoe io ny résolution anay tsy maintsy état fédéral na tsy maintsy état unitaire nefa tsy hany mihitsy le débat. Dia lasa somary motriny hoe manao forcing zany na ndray na anilany anatin'le izy dia niteraka le savorivory. Ankoatran'izay tiako mbola ereuran'ny MJS zany le représentation satria nahita zao namana jenjeda sasany tany fitovinana ny tena hoe zareo tany no resaka état fédéral nefa rehefa tonga aty état unitaire no mivoaka amin'le izy. Lasa tsy le fond de problème zany no mivoaka fa lasa débat de forme fa tsy débat de fond. Dia mbola mitohy moa zany le izy tao ariva be zao zay vao mivoaka tao misy adingo koa. Le transcription an'le information avy any amin'ny faritra tsy voadika tsara tonga taty Antananarivo dia be dia be no ny teniny hoe latsaka le zavatra nadika fa tsy rena ny zavatra niresahanay fa be dia be no tsy ampy. Zany rehetrarehetra zany zany natonga an'le savorivory tao ny ariva teo moa zany le izy tsy tena mbola milamina fa nilamin-damin-dratsy fa ny zavatra mampalahelo fotsiny dia izay resako izay hoe tsy voaresaka intsony le débat de fond fa araikitra amin'le débat de forme. Raha tokony mbola niresaka élection sy gouvernance dia tsy vita. Raha tokony mbola hiresaka noavy ny CENI sy ny Assemblée nationale tsy vita fa taraikitra teo amin'le hoe état fédéral sy état unitaire fotsiny nefany tsy mbola eo amin'ny tanora ny fisafidianana an'le hoe état fédéral sa état unitaire. Dia ny tiako ambara zany nahita ny MJS hoe taiza le lesika. Imagineo zany hoe raha atao amin'ny niveau échelle nationale sanatriavina misy zavatra ohatr'ireny mety hanahirana ihany. Le débat binaire mety hiteraka problème kely koa zany satria misy foana ny olona hanosika an'le état fédéral, misy foana hanosika an'le état unitaire. Ahoana ny fomba higerena an'izay? Dia izay le hoe tsara raha le débat de fond jerena hoe inona le source an'le problème par rapport amin'ny état unitaire, inona ny proposition ny état fédéral, jerena le texte marimaritra iraisana. Amin'izay fotoana izay na état fédéral io na état unitaire tsy maninona. Kanefa raha ny caractère hita amintsika malagasy manay kely ihany amin'le forme d'état fa mila tena malina be zany tsika raha hiaro ny tombontsoa an'le vahoaka majinika mba hialana amin'le baronnie régionale. Zay ny zava-nisy tao tsy haiko nahazonareo le zavatra teneniko fa za koa somary maika atory fa sosihana resaka état unitaire sy état fédéral le izy. Voilà, fond problème izy le famerenana an'le pouvoir eny amin'ny faritra ny décision. Zay mihitsy le fond an'le problème kanefa tsy voaresaka mazava zay hoe raha état fédéral dia ahoana ny hamahana an'izay, raha état unitaire dia ahoana ny hamahana an'izay, dia avy eo avela ny olona hisafidy izay tiany. Fa tena hoe raha ohatran'ino any hitondrana an'izy hoe asaina manangan-tanana fotsiny zany hoe état fédéral ve no tianareo sa état unitaire dia ohatran'iny foana ny farany. Ary raha misy élection ireo mety mbola hisy frustration ny olona izay nitady état unitaire ka ohatra lany état fédéral na ny contraire an'izay. Dia efa mila miomana zany ny concertation nationale hoe ahoana ny andaminana an'izay sao sanatria izay indray niteraka korotana ao aoriana hoe mety menomenonareo olona nitaky état fédéral raha ohatra ka lany tampoka ny état unitaire mety ho tezitra koa ny état unitaire satria le izy tena fanakaiky kely le zavatra tao.
Fa ny constat farany koa dia efa misy mpanao politika miezaka mampiditra an'le zavatra tiany atao que ce soit amin'ny état unitaire que ce soit amin'ny état fédéral satria manana impression zany ianao hoe efa misy hevitra tiana forcena e. Zay ny impression hita tam'le izy. Le zavatra nefa tsy ratsy fa zay moa no naverimbeko tam'le tanora namana tao hoe raha hiditra amin'ny état fédéral nareo dia fa omeo ahoana ny fehezana an'le mpanao politika sao sanatria lasa misy capture régionale dia voahidy ao amin'ny misy anareo anareo. Indray zany atsipoko za tsy manana olana na état fédéral na état unitaire fa ny anahy ny olana dia hoe ahoana ny fehezana ny tsisian'ny capture d'état, capture régionale, ny centralisme raha état unitaire. Zay ihany anahy zany hoe le tombontsoa an'le vahoaka. Tsy hoe ny tiako tenenina amin'le hoe avela isafidy izay tiany anjarantsika manao concertation sy manao texte no mametraka tsara an'le balizy. Na texte inona miaingo eo na texte inona ny olona anatrika concertation sy manam-pahaizana aloha zany dia tokony misy fanaraha-maso akaiky amin'izay zavatra izay. Dia le texte mivoaka eo tsy maintsy miaro an'izay tombontsoa izay. Sarotra be mantsy ny tenitsika hoe tsy omena safidy le olona satria efa nalefa, efa nizaraina teny foana hoe élection constitutionnelle, efa mipetraka ao an-tsain'le olona mitahaka le état fédéral sy le état unitaire le izy hoe élection constitutionnelle. Fa ahoana amin'izay ny arovana le izy hoe raha miditra amin'le état fédéral tsika dia ahoana ny elana amin'le mety ho adipoko, mety ho capture régionale, ahoana ny elana amin'le mety misy faritra anankiray tena marefo nefa ny lasa délaissé. Hiditra amin'ny état unitaire indray tsika dia ahoana ny elana amin'le centralisme na décision, ahoana ny ametrahana le tena décentralisation effective dans l'intérêt de la population foana. Hatria atao aloha zany ny amiko le concertation mety misy zavatra hivoaka ihany. Ny côté sectoriel aloha zany ça va, fa ny côté politika zany ny poste électoral sy ny pré-électoral mbola anona fa ny lesona amiko le izy tena hoe lesona be satria zavatra be dia be zany hita tamin'ny fikarakarana an'io dia afaka andraisana lesona le izy. Na ho an'le tanora ho enti-po miaro le zavatra tiany atao satria ny MGS efa niezaka nanazava koa ty mbola tsy hoe ty ny zavatra tapaka fa résolution ahafantarana fotsiny hoe inona ny zavatra afaka atolotra fa neny zareo zany tonga dia noraisiny le izy hoe zay voasafidy eo dia ino no atolotra any. Lasa ohatrany hoe nanao élection ihany zany dia hoe tia ny lany dia tia tsy lany nefa tsy tokony mbola tonga amin'izay le izy fa misy efa miezaka sady mampivoy an'le fomba fijery zany hoe rangen'ny tanora zavatra ohatr'izao ny tiany na zavatra ohatr'izao ny tiany pour leur intérêt. Dia izay koa mila tandremantsika tanora, dia izay no mila tandremantsika malagasy na moa proposition tamin'iny hoe resaka ratification constitutionnelle hoe alaina ny hevitry ny état fédéral, alaina ny hevitry ny état unitaire, anaovana texte anankiray mahavaly an'le izy dia hoentina miverina any amin'ny fotony amin'izay hoe raha tia le problème, tia le zavatra, tia le texte amin'ny solutionner an'izy mety aminareo ve. Dans ce sens mantsy lasa hain'le malagasy le texte an'le constitution fa tsy hoe mifidifidy fotsiny izy na hoe raikitra indray ny aka amin'ny vola dia hoe fidio ny état fédéral na raikitra ny aka amin'ny vola dia hoe fidio ny état unitaire dia problème ho antsika foana zay. Mbola ho azavaiko tsara eto le resaka ratification constitutionnelle amin'ny fotoana manaraka fa mi-exposer ny risque rehetrarehetra fotsiny izay mila tandremana ary mila rafitra anankiray mazava ny élection amin'io resaka constitution io fa raha vao mbola rafitra sadasadana eo dia manay mafy fa mbola anahirakirana kely ny toy an'io zavatra io raha tsy voatandrina izay zavatra izay. Fa hatreto aloha tsy misy hoe niady ny tanora, tsy hoe niady fa tena samy michauffe tamin'le heviny fotsiny dia nanana an'le idée préconçue dia nanao an'le zavatra
fa ino mila clarifiena zany méthodologie hoe tsy resaka binaire ilay zay ino tianareo fa hoe raha tiany zavatra tianareo ahoana ny anatsarana an'iny inona ny texte mapety an'iny raha ito ny tianareo dia inona ny texte mapety an'iny ary zay ny tokony hitondrana le concertation nationale hoe le foana problème no avoaka dia ny expert mipropose solution dia le solution nanaovana concertation amin'izay hoe ekenareo ve le solution inona ny anampiana le solution ahoana ny anatsarana le solution par rapport amin'ity problème anareo ty mahavany olonanareo ve zay le tena concertation rehefa mipetraka tsara zay vao mety miditra amin'le élection satria fantatry le olona zany hoe ty le zavatra mahavaly izy alors anga makato na aleo makato fa reo vao mbola le démarche misy amin'izao aloha tena atahorako tsy haiko ny any amin'ny FFKM sy ny ministère ny fanavaozana hoe naka méthodologie ny MJS ve fa io zany hitanareo le lesoko dia mieza nanome an'ity document ty aho any amin'ny DG any le zavatra nipotra rehetrarehetra tao voasoratra tato vao mbola tsy nandeha le izy dia voasoratra dia mba miangavy mba jereo amin'izay le proposition anay fa misy zavatra azo iarahana manatsara ihany zany ndraindray zay fotsiny tena zava-nisy tao dia reny zavatra hitanareo any amin'ny réseau reny zany misy ihany manitatra aloha zany ao anatin'le izy zay angamba ny androany aloha fa bon mety hoe tsy maintsy mionona fa fanatsarana an'le concertation nationale moa na tonga nanyresaka an'izy ity fa raha ataoko point tsotsotra le izy dia ny problème représentation incohérente tsy fantatra tsara zany hoe izy le tena solotena fa mbola misy solotena régional somary menomenona le guide sy le note conceptuelle tsy mazava tsara dia tsy azon'le ankizy le izy mbola fifampiresahana fa tsisy hoe isafidy na hoe zay voasafidy eo no tapaka ny resaka organisation questionnement l'izy tsy orienté tsara zany rehefa jerena le données tsy lamina tsara ny orientation le fanentanana le questionnement nandritra le concertation régionale ny transcription mila tandremana be ny fandikana le hevitra azo avany afotiny satria nahitana lesoka be ny composition ny expert koa tsara jerena ihany satria tokony pluraliste le izy nefa hita ihany misy favoritisme kely dia ny farany ezahana tsy ho débat binaire le zavatra fa tena hoe débat de fond fa tena questionnement de fond hoe inona le olana satria ny olona tsy mahafantatra solution loatra sady tsy mahafantatra ny zavatra tena ilainy fa le olana miatra aminazy ny fantany dia amin'ny alalan'iny olana iny no manome vahaolana izy afaka manome vahaolana ny expert iny no entina concertena any avy eo zay ngamba ny ataoko hoe remarque mety ilaina anatsarana ny concertation nationale hevitra ihany moa zany fa anjaran'ny zareo no miresaka an'iny dia ny resaka souveraineté sy ny ohatr'izay mila ampidirina anatin'le concertation nationale sy ny charte de principe soatoavina satria iny le aspect culturel zay fa merci daholo tsy haiko raha misy mbola manana fanontaniana kely par rapport amin'izay lavalava kely ihany le izy tsy voarafitra tsara koa le zavatra nresahana satria taoko hoe anatin'ny maikamaika ihany fa un peu un réaction à chaud le izy pour résumer zany nanana fainy MJS tamin'ny organisation nanana idée préconçue ny tanora izay netiny fo fotsiny tao anatin'le izy misy koa ny mpanararoatra tsy haiko hoe izy miezaka miinduire sy manararoatra ny zavatra misy amin'ny avantage ny zareo angamba ny conclusion le concertation nationale